Manatitra ny araba topoko lahy sy topoko vavy ny fotoana fanomezantsika dia ny fotoana nolorana anao indray ny vaovao nisongadina tamin'ity androany ity asana avy hatrany ary ianao anaraka ny atsipiriany izany lafy ny toetrandro ary no entintsika isantarana avy hatrany fampalalam-baovao mijanona ho dépression tropicale ilay andro ratsy ao amin'ny lakan-drano ny Mozambika raha ny fanamariana avy amin'ny sampandra mamantatra ny toetrandro ampasapito mbola mitohy ny andro ratsy amin'ny faritra maro ary mbola manakery raha teo moa ireo filazana loza mitatao loza manambana ary loza fanairana amin'ny distrika maro eto amin'ny nosy. 10 kilometatra isan'ora ny rivotra hoentin'ilay andro ratsy ary 20 kilometatra isan'ora ny tafio-drivotra raha ny voalazan'ny tompon'andraikitra avy eo anivon'ny sampandraram-pamantatra ny toetrandro etsy Ampasapito. Raha ny vinavina dia tsy tokony hiditra tanety ilay andro ratsy. Ny vatabeny kosa nefa dia voalaza fa efa mitoetra an-tanety any amin'ny faritra atsimo andrefana. Ilay andro ratsy amin'ny lakan-drano Mozambika dia tsy mety mahazoery zany na lazaina hoe tsy mety mafeny ny fepetra nomezana anarana anazy. Mbola mijanona eo amin'ny ataoko hoe eo amin'ny klasy dépression tropicale zany zao. Zany hoe mahatratra amin'ny 10 kilometatra isan'ora ny rivotra hoentiny ary 20 kilometatra isan'ora ny tafio-drivotra miaraka aminy. Tamin'ny telo ora teo izy dia tany amin'ny 10 kilometatra manamorona ny andrefan'ny morontsiratsika andrefana izy na any amin'ny 10 kilometatra avaratra andrefan'ny Tobiara. Ny vatabe nefany ny vatabean'ny rivotra ty dia efa mitoetra hatrany amin'ny faritra andrefan'ny Mosiny zany ka mitondra orana betsaka izy araka ny teneniko teo koa dia miaraka amin'ny tafio-drivotra matotra 20 kilometatra isan'ora. Raha ny vinavinanay aloha dia tsy tokony hiditra an-tanety ny foiben'ity rivotra ity fa andeha kosa izy anamorona ny morontsiraka atsimo andrefan'ny Mosiny fa saingy ny teneniko teo zany hoe le vatabe efa mipetraka aty an-tanety aty amin'ny faritra atsimo andrefana zany. Dia tokony efa mampiatra ny filazana loza mitatao na ny lokomena ny faritry menabe sy ny faritry atsimo andrefana zany. Raha ny fantatra moa dia hatramin'ny faran'ny volana aprily ny vanim-potoanan'ny rivo-doza ka rivo-doza telo eo no vinavinaina ahakasika ny Madagasikara.